Anatin'ny tontolon'ny famokarana indray kosa maro ireo fepetra izay noentin'ny orinasa mpitrandraka Ambatovy mba hanohanana ny sehampamokarana eo amin'ny faritra izay iasany. Misy araka izany ary ireo tantsaha izay manaraka fiofanana eo anivon'ny CFA na ny Centre de Formation Agricole. Ahitana izany foibe fampiofanana ara-pambolena izany moa ny any Moramanga, any Brickaville ary ao Toamasina. Fanadihadiana vetrany. Nanomboka ny taona 14 izay nijoroany dia efa nahatratra 504 ireo izay nanaraka fiofanana teo anivon'ny foibe fampiofanana ara-pambolena telo izay misy na ny CFA. Nahatratra 4,000 ohatra ireo nivoaka teto amin'ny CFA Betenaomby Toamasina. Maharitra 3 andro moa ny fiofanana amin'izany. Ny antom-pisian'ity foibe fampiofanana ara-pambolena ity dia ny mba anampiana ireo mpiasa izay tapitra fifanarahana taorian'ny asa fanorenana na ireo antsoina hoe travailleurs démobilisés sy ireo tantsaha ao anatin'ny faritra voakasiky ny fanorenana izay te handalina mikasika ny fambolena sy ny fiompiana. Anisan'ireo nanaraka fiofanana inandrasana Jean Fernand. Araka ny fantatra moa zany miely manerana ny faritra ny Toamasina zany dia Ambatovy nametraka ny Centre de Formation Agricole eto Betenaomby ty. Dia amin'ny mamponina eto Tamatavy anay zany indrindra fa amin'ity faritra izay misy ny orinasa Ambatovy ity dia misy ny atao hoe agent social izay miara-miasa eo amin'ny fokotany zany no nanentana ny association rehetra izay misy eo zany mba hoe afaka hanatrika an'ilay formation izay atao ato zany. Dia nisan'izay zao formation izay ataonay ato zao mahakasika ny fiompiana kisoa zany. Dia misy ny imprimé izay entina fianona afana mba ho mpandray anjara amin'ilay fiofanana zany. Dia mba nananeritreritra zany mba hoe hanao an'izay fiofanana zay dia izay natonganay eto. Dia noho izay tandrona mba hoe hoeritreretiko atao izay zany dia leoko miofana ato satria fanomezana zany ny tena hitako hoe zava-dehibe amin'ilay izy satria tsy antoavam-bola zany ilay formation nefa hitovozana fahalalana zany sy fahaizana. Ao zany amin'ny lafiny teknika amin'ilay fiompiana dia ao koa zany amin'ny lafiny fivelomana zany satria raha ohatra anazy ao amin'izao dia mbola tsy mananasa zany fa eritreritra hoe raha mahazo fiofanana eto dia ilay fahaizana azo eto zany entina mivelona zany amin'ilay fiompiana kisoa zany. Niombon-kevitra avokoa ireo mpiofana nanamafy ny mahazava-dehibe ny fiofanana izay arahany izy ireo eo anivon'ny CFA ary nilaza fa afaka izaran'ny fahalalana sy traikefa izay azony teto eny amin'ny fiarahamonina izay misy azy avy izy ireo. Anisan'ny mahazava-dehibe ny fiofanana izay misy eto ny fisian'ny fampiarana samihafa, ao ny fambolena legioma sy ny voankazo, ny fiompiana samihafa toy ny akoho fakananofo, ny akoho manatody lava, ny akoho gasy izay ompiana amin'ny faritra voadidina ary antsoina hoe akoho gasy amélioré, ao ihany koa ny fiompiana bitro sy ny kisoa. Ao aorian'ny fiofanana dia misy hatrany ny fanaraha-maso izay atao. Ireo tantsaha izay hita fa mavitrika araky ny fanazavana izay noentin'ny mpandrindran'ny fandaharan'asa livelihood development dia ampidirina ao anatin'ny tambazotra antsoina hoe réseau des paysans animateurs ka izy ireo indray no manofana sy manampy tantsaha valo avy. Voalazan'ity tompon'andraikitra ity ihany koa fa anisan'ny tanjony ny ananganana kooperativa mba hanamora kokoa ny fanangonam-bokatra sy ny fitadiavana lalam-barotra ho an'ireo tantsaha izay niofana. Misy ihany koa ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny ministeran'ny fiompiana mba hananganana ny antsoina hoe station de monte porcine eo amin'ny sehatry ny fiompiana kisoa. Ireo mpamboly izay mivoaka eto amin'ny CFA moa dia ampiana amin'ny fivarotana vokatra ary ny kama sy ny fruit d'île no mividy ny vokatra avy amin'ireo tantsaha ireo.